Nitondra ny heviny manoloana ny fanambarana izay nataony vondrona iraisam-pirenena mikasika ny tokony hisy candidat telo amin'ny fifidianana izay moa Andriamatoa Victor Rang. Anjara malagasy no misafidy izay hitondra ny fireneny fa tsy anjara ny vahiny. Io nambarana Andriamatoa Victor Rang, filohan'ny OFPACPA. Manoloana ny tsiny izay ataony vondrona iraisam-pirenena izay mitaky ny hisy candidat maromaro amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fanendren'ny zik zany amin'ny resaka candidat ho asorony tsy mety io satria ny zavatra tokony ataony asorony aloha Barack Obama zany asorony ao na François Hollande io na izay président any amin'ny européenne asorony aloha satria zareo ny fidanio amin'ny malalaka ny vahoaka ny fidanio dia manino motsika raha mavela malalaka ny olana amintsika eto tsy resaka hoe olana telo ary tsy telo fotsiny fa misy maro tamin'io zao alohan'ny consensus andeny efa misy remarque ny nataon'ny ambassade américaine reto olona reto tsy tokony ho reconduisany anatin'ny gouvernement fiaramitantana nefa mbola nataontsika ihany le izy zavatra tokony ataontsika miresaka mifandamina ny malagasy samy malagasy dia ataontsika UFFKM io ihany angambany ny farany herintsika aloha miresaka atao io oka samby manana ampo famela heloka sy mifandefitra izy amin'ireo moa tsy diso na amintsika rehetrarehetra zao. Araka izany dia miantso ny fampiresahana eo amin'ny samy malagasy ary manohana ny ezaka izay ataon'ny FFKM fikambanana OFPACPA izay tarihan'Andriamatoa Victor Rang.